mivavaka isika. Indreto ny fiangonanao Andriamanitra miantrano eto an-tranonao ary faly satria raisinao amin'ny tanam-pitiavanao dia efa novanginao tamin'ny famindramponao vaovao izahay raha ny fo tany amin'ny tokantranonay tsiraray avy amin'ny torimaso saritsary ny fahafatesana dia ny tananao ny tantana ary mbola nanohana anay raha tonga eto ary izahay dia miariary ny voninahitrao ary tsy miafina eo anatrehanao indrindra ny fahadisoana vitanay ko amin'izany dia manetry teny izahay tsy hiavonavona fa miondrika eo am-pototry ny azo fijalian'i Jesosy Kristy mangataka ny fanadiovana amin'ny rano ary indrindra anomezana anay fiainam-baovao indray mba hijoroanay olom-baovao ao aminao Jesosy. Fa foana izao fotoana izao raha tsy haniraka ny fanahy masina ianao amin'ny fiangonana hampianatra azy, hanatrika ary hampahatsiaro azy koa ny sitraponao dia ianao tompony hatanteraka ny zavatra rehetra miaraka amin'ny fiangonana ary naizanaiza manerina izao tontolo izao misy olona roa na telo mivory amin'ny anaranao aoka ho ao afovoany ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ny salamo fahaenina amby enimpolo andininy fahadimy hatramin'ny fahafito. Salamo fahaenina amby enimpolo andininy fahadimy hatramin'ny fahafito. Iarahantsika mamaky izany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: avy ka jereo ny asan'Andriamanitra, mahatahotra ny zavatra ataony amin'ny zanak'olombelona. Efa nampody ny ranomasina ho tany maina izy, nandeha an-tongotra nitany ny olona, taony ny falitsika tamin'Andriamanitra. Manjaka mandrakizay amin'ny heriny izy, ary ny masony mandinika ny firenena samihafa, aoka tsy hanandra-tena ny maditra. Amen. Ray masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Dia mbola manohy izahay ry Tompo ary mivavaka angataka ny fanahy masina anilo ny fiangonanao ahafahany manoloana izao soratra masina izao ampahatakarana ny tena hevitrao dia ampaherezo ampioreno ary ataovy tena feno ny fahalalana avy aminao mba hiaina izany koa ho voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Salamo fahaenina amby enimpolo. Izay no anjarantsika araka ny fandarana mofinaina dia miverina kely isika. Tsy nasiana fitarihan-teny ankapobeny fotsiny eo fa mba te anadina hoe inona ny tarehimarika tsara ho tadidiana raha ny salamo jerena. Avadio aloha ny taratasy aza jerena akory. Misy tarehimarika 5 tokony ho tadiditsika. Milaza ny fizarana amin'ny boky 5 ao amin'ny salamo. Tsy maninona fa atao fiteny frantsay amin'izao manatombotra ny 26 juin zao. 41 tarehimarika 5 41 72 89 106 150. Rehefa nandinika indray no mora atsiarovana le boky voalohany zany farana amin'ny 41, ny 42 le hoe mangetahiten'Andriamanitra ny fanahiko, ny 73 ao aorian'ny 72 toy ny kiran'ny Asafa. Eo no manomboka ny boky fahatelo. Ny boky fahefatra dia ilay salamo nataon'i Mosesy 90 le misy an'le hoe mampianaranay anisany andronay azonay fohendry, ary ny boky fahadimy ao aorian'ny 106 dia 107 zany. Izay no mora tadiavana azy. 41 72 89 106 150 moa ny mamarana. Izay tokony hatoroantsika dia hoe mifarana amin'ny isaorana ny avokoa ireo boky isanisan'ireo ny boky 5 ao amin'ny Baiboly, afa-tsy any amin'ny salamo 150 izay mifarana amin'ny Aleloia dia raina ny Andriamanitra. Efa tokony ho haintsika tsenjery zany fa mandra-piavy ny tompo zany raha iverimberina ny salamo dia tonga izany dia rano mikoriana amintsika.
raha ho avy ny fifanana soratra masina dia aitsika ohatra ny paosy zany aiza avy ny boky 5 ao amin'ny salamo inona ny fiafaran'ny boky 5 ao amin'ny salamo dia fa aitsika daholo zany eny ary ny salamo fa 920 ary no jerentsika manokana amin'ity anio ity salamo mampahery atsika izy io raha vakina ny 9 sy any amin'ny 12 any efa betsaka angamba no velona tamin'izy io mba tiako vakina manontolo zany salamo zany dia holazaina anareo rehefa avy eo ny fizarana ao aminy anaraka ny vakiteny ianareo amin'ny anaran'i Jesosy mibio an'Andriamanitra ry tany rehetra mankalaza ny voninahitra ny anarany ome voninahitra izy ho fiderana azy lazao amin'Andriamanitra hoe endre matahotra ny asanao ny fahalebiazan'ny herinao no hikoizan'ny fahavalonao anao ny tany rehetra iankohaka eo anatrihanao ka ankalazanao eny ankalaza ny anaranao izy avika jereo ny asan'Andriamanitra matahotra ny zavatra ataony amin'ny zanak'olombelona efa nampody ny ranomasina ho tany maina izy nandeha tongotra ny hitaniony ny olona tao ny falitsika tamin'Andriamanitra manjaka mandrakizay amin'ny heriny izy ary ny masony mandinika ny firenena samihafa aoka tsy hanandratena ny maditra misaoran'Andriamantsika ry firenena ary asandrato ny feo fiderana azy izay mampitoetra ny fanahintsika amin'ny fiainana ka tsy mamela ny tongontsika angozoozo efa nizatoetra anay ianao Andriamanitra efa nanadio anay ianao tahaka ny fanadio volafotsy amin'ny memby efa napiditra anay tamin'ny fandrika ianao efa nanisy enta mavesatra teo ambalahanay ianao efa nampandeha ny olona nitsaka ny lohanay ianao nandeha namaky ny afo sy ny rano izahay fa nitondra anay nivoaka amin'ny fitahiana mahatretrika ianao hiditra ao an-tranonao hitondra fanatitra doranao efaiko aminao ny voatiko izay notonon'ny molotro sy naloko ny vavako fony aho azy pahoriana ateriko aminao fanatitra dorana ny matavy mba misetriko ny ondrilahy anatitra omby sy osilahy aho avy mianoy ianareo rehetra izay matahotra an'Andriamanitra fa holazaiko izay nataony ho an'ny fanahiko izy no antson'ny vavako ary ny fanandratana azy no teo ambanin'ny lelako ary raha mankasitraka ho tatao am-poko aho dia tsy mba hiaino ny tompo kanefa efa niaino tokoa Andriamanitra efa niaino ny feon'ny vavako izy isaorana ny Andriamanitra izay tsy nandany vavako na nanaisotra ny famindram-pony tamiko izay ilay salamo 920 misy fizarana 3 fizarana voalohany dia ny 1 hatramin'ny 7 fizarana faharoa ny 9 hatramin'ny 12 fizarana fahatelo farany 13 hatramin'ny 20 inona ny voamarika ireo tamin'izany namaky soratra masina teo misy fiatona manahoana aiza moa dia tsy hiato mihitsy sy ho sepotreto safotreto voazahirana eto nareo fiatona manahoana dia taiza ho aiza taiza ho aiza zany nisy hoe fanamariana hoe niato pastery zany teo amin'ny farany andininy fahefatra dia niato elaela teo amin'ny farany andininy fahafito dia niato toy izay koa any amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo dia somary niato fa niato tsy mitovy aminay fiatona 4 sy 7 inona ary ny dikan'izany efa nampiananantsika fa ny hoe sela dia fiatona raha ohatra zany ny mpitendry mitendry an'io hira io raha ny hira io tamin'ny andron'ny Jiosy fa izay moa fantatsika ny atao hoe salamo dia hira mpivavahana Jiosy toy ny kiram-pana Jiosy ny sina feoany raha ny hira io zany dia nisy fiatona kely aoriny ny andininy fahefatra vao miditra indray amin'ny andininy fahadimy aoriny ny andininy fahafito vao makeo amin'ny andininy fahavalo dia tsy dia miato ela loatra aoriana ny andininy faharoa ambin'ny folo hitanareo teo fa misy ny fizarana faharoa 7 hatramin'ny 12
tamin'ny farany volana meraka amin'ny telopolo May nisy an'ilay ivon'ny fankalazan'Andriamanitra no 10 taona namorona-kira ny avatsika tonton Dédé namaky teny ny président synodal teo aloha dia niato elaela mihitsy izy tamin'ny hoe sela dia ozy aho hoe tena hita mihitsy hoe mpampianatra ianao paster ianao ihany na tsikaritra an'izany ozy izy fa ny olona mantsy tsy fantatry ny eritreritra hoe tsy mahita ary ve paster no mianto elaela fa izy tena nijanona elaela mihitsy raha nanamarika isika fa teny izay mihitsy ny famakian-teny raha olona tena hoe nandalina soratra masina dia fantany dikany hoe sela miato kely izy elaela zay vao midina tsy tepoka mandingana andalana tsotra io zany fa tena lamina eo amin'ny tononkira-panajiosy dia nampahafantarina an'izany sika raha mandinika soratra masina hoe ina ary ty selasely ty selula maty ve io za fa fiatoana kely zay ny dikan'ireny eo amin'ny fanolorana ny bokin'ny salamo raha mba anjarantsika zany ray androany mamaky teny ampianaro ny fiangonana atao fantatra hoe efa nianatra ianao ary aza rototra raha toka taitaitra ny fiangonana ary io ny tsy nianatra any manaraka ary ty salamo fahenina ambian'nypolo ty dia azosika dinihana amin'izay contexte niteraka azy araka ny tantara ny zanak'Israely inavy ny tantara niteraka nyty tononkira ity zay re nilazaintsika hoe raha tonga ny hira fanampy ny faharoa amby telopolo dia nisy antony nahateraka an'izy io inona ny antony nahateraka azy araka ny tantara ny zanak'Israely zany hoe testameta taloha hitantsika eo amin'ny taratasy ny teny hoe vétérotestamentaire ilay testameta taloha hitantsika koa hoe inona ny zava-nitranga nateraka nyty tononkira ity tamin'ny fotoana nanoratana azy ary amin'ny farany moa iza no mpanoratra ny salamo fahaenina ambian'nypolo rehefa mandinika ny salamo fahaenina ambian'nypolo sika zay ny antony namakina azy manontolo teo dia hita fa fitohizana tantara maromaro no voarakitra ao anatin'ny salamo fahaenina ambian'nypolo mivohitra ao ny famoahana fitantanan'Andriamanitra ny zanak'Israely niala tany Egypta namakivaky ny ranomasina mena hitantsika ao na dia tsy mivantana azy ny fiampitany ny zanak'Israely ny ony ny Jordana mbola fiampitana hafa koa fa tsy fiampitana mitovy ny ranomasina mena dia nivakivakiany ny zanak'Israely raha nenjehan'ny miaramila ny Farao izy rehefa tafita ny zanak'Israely dia nakaton'Andriamanitra ny ranomasina ary dia voatelina tao Farao sy ny miaramilany ny manaraka rehefa hiditra ny tany Kanana ny zanak'Israely mitondra azy eo Josua fa tsy Mosesy tsony ranomasina mena dia Mosesy nitondra azy empita ny ranony Jordana indray nanafisafimorona hoy ny soratra masina ny on'ny Jordana fony izy ireo ny empita ny on'ny Jordana fa tafita izy ary rehefa tafita izy tany maina koa ny vakivakiany zany hoe tsy nienjehan'ny fahavalo izy fa tena feno ny kapoaka zany raha ohatra ka hoe eviteny koa feno ny kapoaka fa rehefa tafita izy dia nisy an'ilay fandaminan'Andriamanitra hoe mangala vato 20 mba ho famantarana fa ny ampita tany maina teto amin'ny Jordana ny foko 20 ny Israely zay le tsahivina eto amin'ity salamo fahaenina ambian'nypolo ity tsahivina eto koa eo amin'ny 15 hatramin'ny faharoa ambin'ny folo ny ady natrehan'ny zanak'Israely ireo ady natrehan'ny zanak'Israely ny endrika ny fanandevozana ary zany hoe rafitinina dia tena fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra no ny fahatsapana ny hery ny fitantanan'Andriamanitra ny fahefan'Andriamanitra eo amin'ny tantara nanafaka ny zanak'Israely ombieny ity salamo fahaenina ambian'nypolo ity nafahany tamin'ny vahoany Egyptiana nampitainy ho amin'ny tany Kanana teo amin'ny on'ny Jordana nafahany tamin'ny vahoan'ny fanandevozan'ny Babiloniana zay ny tantarany zanak'Israely fintinina ao amin'ny salamo fahaenina ambian'nypolo
nahoana kosa ary izy no nisoratana. Zay le tantara tadidy iny. Fa nisoratana kosa izy ny ahitantsika taratra an'izany dia ny 7 hatramin'ny 20. Tsangana ny tempoly hiditra ao an-tranon'Andriamanitra ny vahoakan'Andriamanitra dia manoratra ny tononkira ny mpanoratra ary manentana ny vahoaka rehetra mba hankalaza n'Andriamanitra, hananja n'Andriamanitra ilay tompon'ny tantara ary ho anazy manokana dia hanatanteraka ny voadiny izy. Raha ohatra zany ka dinihany ity salamo 120 ity dia tononkira natao indrindra teo amin'ny fisantarana ny fidirana ny tempolin'Andriamanitra. Nanaovan'ny mpamorokira fahatsiarovana ny tantara ny tondran'Andriamanitra ahatongavana eto amin'ity tempoly ity. Dia azo atao koa zany mamaky an'izao salamo izao amin'ny fotoana hitokanana fiangonana anankiray. Azo raisa izy ity fotoana hitokanana fiangonana anankiray. Dia izay ilay salamo 490 raha jerena. Ny voalohany dia ahitana taratra hoe ny tantaran'ny zanak'Israely nivoaka avy any Egipta namakivaky ny efitra tonga teo amin'ny Jordana niverina indray amin'ny fanadevozan'ny Babiloniana sy nafahan'Andriamanitra ny tantara fonosiny salamo 490. Ny fotoana izay nanoratana azy dia fotoana tokony ho nidirana tao amin'ny tempoly vaovao. Contexte azadonana fa rava ny tempoly nataon'i Solomona dia naorina indray tao aorian'ny fahababona. Dia izay ilay hoe tempoly vaovao. Contexte ara-tantara ilay nilazaina teo. Izy ary manoratra ny salamo 490. Raha manomboka isika ny famakiana ny salamo mivadika kely eo ambadika eo dia tsy mahita fahalorana toy ny fahitantsika ohatra hoe ny salamo 320 dia voasoratra ny hoe salamo nataon'i Davida fony tany any hevitry jody izy. Eto kosa tsy misy fanondronana izany fa ny voalaza dia hoe ho an'ny mpiventira tononkira salamo. Tsy fantatra zany ny mpanoratra. Fa raha mijery sika ilay hoe contexte teo na ny voalohany na ny faharoa dia mety afaka hiteny hoe tamin'ny andron'i Davida io. Nisy fanorenana tempoly rehefa avy eo amin'ny andron'i Solomona. Tamin'ny andron'ny Ezekia io. Mety ho izay zany. Zany hoe mampisalasala ny mpanoratra mety ho Davida, mety ho Ezekia, mety ho Solomona koa fa tsy voalaza eto moa zany. Dia tsy hita ny mpanoratra, tsy fantatra fa ny azo eritreretina dia hoe i Davida no mety nanoratra, mety ho mpanjaka Ezekia koa. Dia izay. Ty salamo 490 5 hatramin'ny 7 tia dia ao amin'ny fizarana voalohany toko. Ilay miompana amin'ny fanasana hideran'Andriamanitra noho ny asa lehibe izay nataony. Raha oharintsika hijery voambolana. Voambolana manandanja sy leksika ara-baiboly. Hoe leksika dia nijery teny fototra sika. Eo moa zany indraindray manome teny fototra ny fanoratra azy, indraindray tsy manome fa rehefa maimaika dia tsy mahasoratra teny Hebreo. Fa rehefa mba malaladalaka ilay fotoana dia mba voasoratsoratra eo izy io. Mijere. Ahoana ho ny soratra masina? Avika jereo ny asan'Andriamanitra. Raha tena ny teny fototra dia hoe mijere. Dia mijere eo ohatran'ny hoe reo zany jereo. Reo hoe tsy hoe topaza maso fotsiny, tsy hoe manopy masoko amin'ny tendrombohitra, fa hoe manopy masoko aminao dia izay. Topazako maso ianao dia izay. Fa ilay hoe mijery eto dia tsy hoe koa hoe mijery fotsiny dia izay. Ohatra hoe mijery ianao zao dia makafy ohatra tsy amin'ilay zaridaina etsy. Dia tsy makafy fotsiny ianao fa tena mandinika lalina ianao. Mba mahagaga koa reto antiry eo amin'ny reto. Ary maninona ary tsy misy voniny ty azalety.
ary maninona ary ny zavoka no miantona eny ambony eny lanjaongy fa misy raikilao fa maniziny tsy tafidina amin'ny tany efa resahako foana hoe maninona ny apalibe ny tsy mihitsana nefa firikolo zanakosoa anankiray ary tsy mitovy amin'ny apalibe fa zay zany le hoe tsy hoe mijery fotsiny vokatra ny apalibe anay na vokatra ny zavoka anay na vokatra ny sosety na vokatra ny cerise na vokatra ny fraise tsia ateny hoe mahagaga zareo mahagaga vokatra ny rose io ve dia tsy ahagaga fa hoe mahafinaritra ny rose dia mahafinaritra dia maninona fa mitondra antsika amin'ny fanajanan'Andriamanitra ny fantiny atsika lalina le hoe mijery eto zany tsy hoe topazy maso hoe vaky felana mipaisy eo tokotaninay dia point tsia fa tena mandinika ianao mahagaga lahy Andriamanitra maninona ary tia no mivoaka zavatra ohatran'io izy taona ny etsena asa tamin'ny herinandro moa satria fialan-tsasatra tamin'ny herinandro hoy paster ny etsena dia hoy le olona hoe io paster fa tsy paster ka inona tsy maintsy teneny io madama tsaramaso lolokely amin'ny ahoana efa sendran'izany hoe nareo amin'ilay tsaramaso eo amin'ilay raha ohatra mamboly tsaramaso ny olona dia eo amin'ilay fitsomoana iny sary lolo tokoa no eo mahagaga mihitsy nge Andriamanitra olona mpivarotra ary tena gaga fa tena lolo kely tokoa le izy dia zany zao le hoe mandinika le olona moa zany dia io zany miasa isan'andro dia diniana eo izy dia mahita sary lolo fa rehefa mandinika tokoa ianao fa tsy hoe vidy tsaramaso dia tepika ny tsaramaso maitsomaitso na fotsifotsy dia ranombala grenat le sary lolo mba jereo zay rehefa eny an-tsena misy tsaramaso lolo kely ve dia mahitatsika dia tena hoe zay mahagaga tokoa raha mandinika ianao tsy mijery fotsiny hoe tsaramaso fa rehefa mandinika ianao dia misy sary voarafitra tsara eo ohatran'izay amin'ny zavatra rehetra jeren'ny masontsika mandinika an'io ray aman-dreny be io zao dia gaga hoatray tsy mitovy amin'ny volony olona amin'ny volony dia mierika ny daholo koa ny zanak'olona dia mandinika koa olona riariana ry tsy mitovy amin'ny volony olona amin'ny volony dia mandinika atsika rehetra mandinika tena hafa mihitsy ty olo ty mahagaga Andriamanitra maninona izy mbola io foana maninona misy olona voateraka dia maty maninona ny olona eritreriny manodidina ny 20 taona dia maty be dia be nanomboka tamin'ny 15 fa maninona izaho mbola eto foana tena gaga ihany dia azonao ka ianao tsinona tsy tany amin'ilay anniversaireko mahagaga Andriamanitra izay le hoe mijery hoe jereo tsy hoe topazy maso fotsiny na mba asio maso kely fa tena hoe mandinika ianao dia ianao mahita hoe tena mahagaga Andriamanitra indraindray moa ny olona mpanao fikarohana dia tonga miala amin'Andriamanitra fa indraindray koa ny mpanao fikarohana dia tonga mifikitra amin'Andriamanitra tena mihoatra ny fahaizako sy ny lentako zany fahaizan'Andriamanitra zany tena mahagaga Andriamanitra tao ny voambolana faharoa dia ny hoe matahotra eo amin'ny 5 ihany izy io Nora midika hoe matahotra amin'ny fanajana masina amin'ny fo tsy hoe horeran'Andriamanitra zany eo dia tena mampatahotra be ilazana ny tandroko ambakin'ny Andriamanitra tsia za mamazivazin'ny tanora hoe ory zareo andevoly ary mba efa te hanala tandroka ny ianao mbola masahana tsara mihitsy le tandroko amin'le voly ato moa zao ohatra tsy dia misy tanoranao ny tanora asorona kely dia atao maketo any ory zareo devoly ary ohatra nefa mba te hiala amin'ny tandroka ho anareo tia mampaniry tandroka anareo fa velantsika any zay tsy hoe horeran'Andriamanitra akory fa tena hoe ajao ary Andriamanitra rehefa nandinika ianao ka gaga ny amin'ny asan'Andriamanitra dia ajao Andriamanitra feno fanajanan'Andriamanitra ny fonao ao anatin'izany hoe mankatoavy Andriamanitra tena ekeo izy ajao izy
ny voambolana manahaka dia hoe miavonavina ao amin'ny soratra masina moa izy dia ny hoe anandratena aoka tsy anandratena ny maditra fa rehefa ny fototra ny jerena dia tena hoe miavonavina ny dikany aoka tsy avonavina ny maditra ny dikany zany a dia hoe manandratena na miriare manohitra an'Andriamanitra io le fakapanahy izay a nataon'ny devoly a tamin'ny madama vadiny adama hoe tsy ho faty tsy akory nareo fa tonga hitovy amin'Andriamanitra mitady hitovy lenta amin'Andriamanitra hitady ny toeran'Andriamanitra hanohitra an'Andriamanitra mihitsy tsy izany no izy fa izay tokony hitovy aminao raha mihinana an'io zavatra anankiray io manohitra an'Andriamanitra aoka tsy hanohitra an'Andriamanitra ny maditra ho an'ny mpitory filazantsara zany dia anisan'ny asa fitoriana filazantsara nataon'ny mpanao salamo izy ory zareo aza toerin'Andriamanitra manekehan'Andriamanitra manetretena eo ambany tana maherin'Andriamanitra ny fahatelo foto-kevitra sy fampiarana zaraina roa fa tsy natao mitohy ny voalohany aloha dia foto-kevitra ary ny manaraka dia ny fampiarana raha izay ary ny dikadikany sy ny hevitrevitra ny salamy fa enina amby enimpolo ny andinin'ny fahadimy hatramin'ny fahafito inona no azontsika raisina ho foto-kevitra ampiarina eo amin'ny fiainantsika voalohany dia ny filazana fa Andriamanitra dia Andriamanitra ny tantara sy Andriamanitra ny fiainan'ny tsirairay ny tantaran'izao tontolo izao ny tantarany isam-pirenena ny tantarany tsirairay raha mamaky ny salamy fahaenina amby enimpolo io isika ary eo amin'ny dimy hatramin'ny fito dia milaza hoe tena Andriamanitra ny tantara tompony tantarako ny tantarany fiarahamonina ny firenena izao tontolo izao Andriamanitra izy nanao ny ranomasina hatrany ampiandohany hatrany fiafarany dia izay ny fikasan'Andriamanitra izy mitantana an'io izy no mamelona an'io izy no miazona an'io ny asan'Andriamanitra dia mahafeno fanajana mahafaly ary mahafeno fanajana an'Andriamanitra raha tena mandinika ny asan'Andriamanitra isan'andro eo amin'ny fiainantsika isika eo amin'ny zavatra manodidina antsika ny zavaboary manodidina antsika na ny olombelona manodidina antsika dia hanana fanajana sy fifaliana eo anatrehan'Andriamanitra isika rehefa mifoha ianao maraina dia tena gaga ianao hoe mbola niratra ihany trangamy masiko mbola mitepo ihany ny foko tsy zavatra mandeha ho azy ny zany dia sa hoana ry dokotera tsy mandeha ho azy zany hoe tena zavatra mandeha ho azy io hitanao fa tsy mandeha ho azy io hoe tsy niratra tsony ny maso ny raikitra ny lelo tsy hafanetsika tsony ny vatana tsy mandeha ho azy io ny vatana mpandindia iny tsy nietsika tsony dia tahak'izay tsy mandeha ho azy io fa tena tokony hideran'Andriamanitra mihitsy sika mijerediny io na dia ny tenanao azy tompo tena hainao manetsika ny tanako tena mahita tena izao izay le hoe misy zavatra mahafaly tokony hisaotra an'Andriamanitra ianao fa mbola afaka niarina any misy olona tsy afaka miarina eo am-pandriana tsony tokony ho faly ianao anaja an'Andriamanitra atahotra an'Andriamanitra amin'ny fo feno fahamasinana mbola velona ihany ianao mbola afaka miapakatra ny tananao any miaraka misotro any am-bavanao ianao tsy zavatra mandeha ho azy zany saingianantsika isan'andro dia ohatrany hoe mandeha ho azy mbola posaka ihany ny masoandro na dia tsy mihiratra azy satria ririnina ny andro mbola mazava ihany ny andro dia tahak'izay ny fahatelo dia ny hoe manjaka mandrakizay Andriamanitra io moa ao anatin'ity perikôpa volana Jona ity dia ny mariana isaky ny perikôpa mihitsy hoe ny fahefan'Andriamanitra io dia mandrakizay le nitoriana tamin'ny latsinainy sa ovinana hoe Jehova no mpanjaka mandrakizay Andriamanitra tompony fahefana tsy manam-pahataperana
nanomboka ary tsy manapataperana izy, tsy miova, maharitra, tsy miato ary tsisy fetra. Zay le toetran'Andriamanitra, manjaka mandrakizay izy. Andriamanitra dia manohitra ny firehariana sy ny fanoherana. Efa napetrak'Andriamanitra hatrany amin'ny Genesisy io, eo ambany fahefan'ny zavatra rehetra. Fa isika olombelona dia nomeny fahefana hitantana ny tontolo iainantsika, anjaka amin'ny zavaboary. Ny fahefana izay nomen'Andriamanitra zany dia fahefana azy fanomeny antsika. Isika no navelany hitandrina ny sa, fa na isika manapatra fahefana dia manao didy kofehy lehibe amin'ny zavaboarin'Andriamanitra, na isika miala andraikitra. Zay. Fa ao anatin'izany tsy hoe nomena fahefana ianao dia lasa indray ianao maninona? Mandingana n'ilay fahefana, ilay tompon'ny fahefana. Fa tena hoe aza mirehare, aza manohitra n'ilay tompon'ny fahefana fa misaora azy nomeny an'izany fahefana izany isika. Ary ho an'ny olona tsy mahalala an'Andriamanitra, miny tsy mirarahan'Andriamanitra no tao amin'ny eto indrindra amin'ny tapany farany manao hoe aoka tsy hanandra-tena ny maditra. Inona ary ny fampiarana? Efa natsidika teny amin'ny hevitry ny teny ihany hoe mezary hijery sy handinika ny asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Aza vela hoe andeha ho azy, ny fifoazana maraina, ny fanambinan'Andriamanitra anao tamin'ny ezaka, aza atao hoe iza ezaka nataoko ilay efa belabela arakevitra hoe tsy lova fa heri-po diso zany. Tena hoe aza manao hoe ny tananao folo na ny tongotra aman-tananao no miary, fa ireo tongotra aman-tananao ireo fotsiny rajerenao dia tsy avy amin'izy ireo fa avy amin'izy, avy amin'Andriamanitra. Tsy avy amin'iza, tsy avy amin'iza fa avy amin'Andriamanitra. Dia hanana fahasahiana ve ianao fa heri-ponao io avy aiza ary ny fo? Avy aiza ny saina? Dia tsy maintsy manaiky isika hoe mahatahotra tokoa ny asan'Andriamanitra. Nataony nahavita zavatra tsara ny lohako, nataony nahavita zavatra tsara ny tanako. Manodidina ny fetim-pirenena izao dia misy fanetsehana ambom-pony malagasy hoe samy olona nomen'Andriamanitra ato-dozy tanana, ko maninona isika ny tsy havita nondritra ny firenetsika. Izany nazain'ny mpanentana ny amin'ny tambazotra sosialy ihany, ary marina izany. Rehefa misainao no manaiky tsy havita n'inona dia mikatona eo ny tongotrao sy ny tananao, mandeha ary tsy vitanao intsony. Mifoha maraina tsy ataonao. Efa ny olona vao maraina dia efa izy any anaty lamasinina. Ianao eto dorororo eto fotsiny. Efa samy nomena saina, tanana, tongotra, ary 420 ora amin'ny 420 ora. Avelantsika any. Ny fampiarana manaraka dia ny hoe ataovy fanao ny fankalazana sy ny fatahorana masina. Isan'andro amin'ny fotoana rehetra, na minitra na segondra dia fenoy fiderana sy fanajana an'Andriamanitra ny fiainantsika. Amin'ny ataontsika amin'izay heverintsika dia ataovy feno fanajana an'Andriamanitra. Ny manaraka ilaozy ny fiavonavonana, aza manandra-tena eo anatrehan'Andriamanitra, aza songonan'Andriamanitra fa io fahafahanao miasa io dia fahefana nomen'Andriamanitra anao, aza songonana ilay tompon'ny fahefana. Eo anatrehan'ny mpiarabelona aoka tsy hanandra-tena na hiavonavona koa isika, anao tsinotsinona ny hafa. Olona tahaka antsika izy ireny, ny maha olona ny jerena fa tsy izay sarangana na ny toerana misy azy eo amin'ny fiarahamonina, fa no arian'Andriamanitra tahaka ny endriny ny olona rehetra. Aoka tsy hiavonavona isika fa mitovy isika eo anatrehan'Andriamanitra, samy no ariana, samy zavaboarin'Andriamanitra isika. Na mety hoe misy tsy fitoviana saranga, ny fiaviana miteraka fahasamihafana araka ny hevitr'olombelona, dia mitovy isika eo anatrehan'Andriamanitra, aza mirehare. Iny somary mivoaka kely ny texte fa tsy pihana amintsika satria ny tena olon'Andriamanitra rehefa mandeha tsy olona miavonavona,
na manitsakitsaka ny mpiarabenina aminy na miamboambo fa tena olona feno fanetretena. Ny manaraka dia le hoe fampirisihana ny olona hafa mba hijery andinika ny asan'Andriamanitra, tsy mijano eo amikisianao rery fa andao mba taomina ny olona, andao mba jereo ny asan'Andriamanitra ary feno fanajanan'Andriamanitra ny fiainanao fahazamiavinavina. Fitoriana filazantsara zany ity Salamo 125 hatramin'ny 7. Fitaomana ny olona hitodika amin'Andriamanitra amin'ny fanetretena. Fitaomana ny olona hitodika amin'Andriamanitra amin'ny fanetretena ka ankalaza azy amin'ny fofeny fanajana sy fahamasinana. Io ny famaranana. Vakiko manontolo dia manao hoe ny Salamo 125 hatramin'ny 7 dia antso amin'ny fisaintsainana sy fankalazana. Andriamanitra dia mahagaga amin'ny asany. Izy no mpanjaka amin'ny feny tantara sy ny firenena. Ansony sy kibanjiny zany amin'ny fitiavana sy fahatahorana anetretena eo anatrehany ary fary amin'ny heriny manavitra. Avy mijereny asan'Andriamanitra, fanasana miantso anao hiteny hoe mahagaga tokoa ny asanao ry Tompo. Dia hivavaka isika ry havana. Dia saoranay ianao Andriamanitra ny fotoana niombonanay tamin'ny fandiniana ny soratra masina teto. Engane ho tafahalatsaka ao am-ponay no ny asan'ny fanainao masina izay hevitra navoaka ny soratra masina nodiniana. Dia tsy jerijery fotsiny fiainanay izahay, tsy tazapotsiny manodidina izahay na hanompo maso, fa tena andinika ary ny fandinianay dia hifarana mandrakariva amin'ny fanajana sy ny fahatahorana anao amin'ny fofeny fahamasinana. Engane ho tsapanay fa miantoka ny fahalavorarian'ny tantaranay ianao, nanomboka tamin'ny izay nitorotorona tany am-boky ary mandra-piavinao, mandra-piavin'ny fahafatesana koa. Apetraka eo am-pelatananao ny manodidina anay. Misy mety mbola tsy mahafantatra anao, misy manao tsinotsinona anao, miavinavina, manandra-tena, misongona ny fahefanao Andriamanitra azy. Te hife izao tontolo izao, mifona ho azy ireny izahay. Apetraka eo aminao ny ankonanay, nalavitra anay izy ireny na akaiky anay, fantatray fa manohana azy ianao Andriamanitra ary mitantana azy an-tanakavana ny fahamarinanao. Dia ampahereza izahay andindray ity tontolo andro ity amin'ny asa aman-draharaha, amin'ny fianarana, amin'ny fanomanana fanadinana ho andreo zanaky ny fiangonana, zanaky ny isan-tokantrano. Misaotra ny amin'ny valim-panadinana CPE izay efa nivoaka hatramin'ny omaly. Ianao Tompo any hampianatra ny zandrikelinao mba hideranao ary hatahotra sy hanajanao ny amin'izay fitondrana mahagaga ny fiainany. Dia tononay Tompo ny amin'ny firenenay mbola rovy ao anatin'izao asaramandro izao ny fandriam-pahalemana ary ambeno ny ain'ny vahoakanao. Tononay aminao ny fiangonana, ireo fiangonana izay manana fanomanana ny amin'ny fotoam-pahasoavana, mety mikasika ny faharetan'ny fijoroan'ny fiangonana, mety mikasika ny amin'ny fanompoana nataon'ny mpanomponao any amin'ny isam-pitandremanany, ny fanomanana ireny tsy mora saingy fantatray fa hanehoanao ny herinao mahagaga dia ataovy mitombo finoana ny fiangonanao. Dia ianao mahafantatra ny fikasana tsara ao anatin'ny tsirairay. Engane omenao fahasalamana izahay amin'izao vanim-potoana andrin'izao dia ho arovanao izany fahasalamana izany. Amin'ny anaran'i Jesosy ilay nampianatra anay hivavaka hoe rainay izay ny an-danitra, ho hamasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Mehoanay an'io izay nasahaza ao anay ary mamelany herokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay mifakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Tsangany sika ry havana. Salario
raha isotanteraka aminareo nitsotra amin'ny tononona amin'ny anaran'ny tompo hitahi anareo aneny tompo ka hiaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo aneny tompo ka hamindra fo aminareo anandratra ny tavany aminareo ny tompo anome anareo fiadanana mandiana eo ambany fahefan'ny tompontsika amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen.